Sosialy kosa fitsinjovana ireo mpiantatra sy ny sembana ary mararysana tamin'ny tanàna Toliara ny filoha-hevitra ny kongresa tetezamita Tinoka Roberto sy ny mpikambana ao amin'ny kongresa tetezamita Erson Brisson Erafa ny farany herinandro teo Ravolonjanahary Marselia sy Martial Andriamanatelany amin'ny kilanjana. Tsy sakana velively ampiselanelana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ny krizy politika lalovan'ny firenena ankehitriny. Manaporofo izany ny fanolorana fanampiana nataon'ireo mpikambana amin'ny kongresa ny tetezamita notron'ireo mpikambana TGV ny farany herinandro teo. Vary, savony, siramamy natolotr'izy ireo ho an'ireo sembana teto amin'ny fokontany tsy menatsy premier, ireo mararisaina teto amin'ny Tobibetela ary ireo be antitra teto amin'ny fokontany Mavatsy premier. Misafidiana manokana moa ireo sokajin'olona ireo noho izy ireo izany fitondram-panjakana hojerena akaiky araka ny voarakitry ny lalam-panorenana vaovao ka efa misantatra izany sahady ireto tompona anaikitra ireto. Tsy hisy sasy ny efitsy ny elanelana amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka andesy. Zay le lalam-panorenana ny fiditsika vaovao teo iny. Manakaiky anareo ny filoha Andrinirina Rajoelina na de misy ny krizy sy manalino antsika ny filoha Andrinirina Rajoelina. Ombeny dia naotranteriny ireo fa ny fitiavana no mibaiko azy ireo anao izao etsika izao. Io fitiavana io raha teo no isan'ny filamatry ny Repoblika faefatra. Ny saotra sy ny rahasoa ireto tompona andraikitra ireto ireo mpahazo tombotsoa. Vavaka ho an'io filoha io satria hitanay fa mihaino mijery ny vahoaka miantra vahoaka izy. Porofo ny andesinareo zao ny olo manaradia azy koa manaraka azy koa. Ie moa fambaranao agny fa bayankandry toy mahatonga anay mivavaka amin'ny hainandro zao miandry ny fahavitany ty tragno be ty. Santatra ambavarano any moa izao rehetra izao fa ny manitsa be mbola ho azy. Resaka sembana ny tamin'ny Toliara tio, resaka sembana ihany keto amin'ny Tananarivo renivohitra fanamorana ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina dia natsangana anivon'ny komina ny Tananarivo renivohitra ny voamera manokana mikarakara ny olona manana fahasembanana ankoatr'izay dia mikarakara atrikasa mandritra ny 3 andro hamola volana ny politika ny komina mikasika ny olona manana fahasembanana etsy amin'ny IMV Tsimbazaza ihany koa ny komina ny Tananarivo renivohitra sy ny COPH ary ny handicap international Rivary Vonarivo sy Fenondra Isan'ny mandray an-tanana ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina ny komina ny Tananarivo renivohitra amin'ny alalan'ilay tetikasa miara-miaina anatin'ny fahasamihafana na ensemble différemment. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa io no nananganana voamera manokana mikarakara ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny komina. Sehatra iray iaraha-mijery ny olana sedrain'izy ireo. Amin'ny maha olom-pirenena azy dia mananjo andray anjara feno eo amin'ny fiarahamonina izy ireo. Zava-dehibe tokoa amin'ny maha-olona ny mikarakara an'ireny olona mitondra fahasembanana ireny. Ary betsaka ny didy amandalana navoaka teto an-toerana. Ary betsaka ihany koa ny asa atao hoe isan-karazany ho fantanterahana izany mba ahafahana hiaro ny zoan'ireo olona mitondra ny fahasembanana ireo. Dia tiana indrindra amin'ny hoe fanitiliana ary koa fandraisana anjara feno azy ireo eo amin'ny fiarahamonina. Ny asa rehetra izay hitanareo ato anaty Tananarivo ity dia mibantsana tanteraka amin'izany hoe famerenana ny asany mponina izany indrindra fa ny asanareo ireo olona mitondra fahasembanana ireo. Komina renivohitra Tomasina, Mahajanga, Antsiranana ary Toliara no efa nanan-tanterahana ity tetikasa ity. Isan'ny fandraisana an-tanana efa natao ohatra ny fananganana foto-drafitrasa hanamorana ny fidiran'ireo olona manana fahasembanana eny amin'ireo bureau-mpanjakana, eny amin'ny CSP2 ary ireo WC public. Ho volavolaina mandritra ity atrikasa ity ihany koa ny politika ny komina mikasika ireo olona manana fahasembanana. Mifandraika amin'izay indrindra ny tetsen'ny Lieutenant androndra tamin'ity androany ity famelapelarana ny mety sy ndesina azo tsoahana amin'ny tetikasa ville handicap izay mikendry ny fampandraisana anjarany sembana amin'ny iviany fotony amin'ny lafin'ny fampandrosoana fiditsoandre Masiary Velo sy Fenondra Andriamanitra.
Ny faneken'ny fiarahamonina fa afaka mampandroso toy ny olona rehetra, ny olona manana fahasembanana andaniny. Ny faneken'ny sembana fa manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina fa tsy pesatry ny fiarahamonina tsy akory izy ankilany no andro iray lehibe hitan'ny tetikasa vile handicap hamahana ny olan'ny olona manana fahasembanana. Tato anatin'ny efa taona nataony andrana ny amin'ny tetikasa tany Toliara sy Toamasina na ahafana nakatraikefa ary ny fampizanana teto amin'izao famaranana ny andrana izao. Tontoizana zany le asa dia hita fa misy ny zavatra tsara izay mitondra fampandrosoana na dia tsy dia tena mety hoe azo tsapahitana amin'ny vantana loatra ho an'ny sarababem-bahoaka ary fa tsy azo amaivanina dia hoe anahafahana nanetsiketsika ireo akolafitery rehetrarehetra acteur na avy amin'ny société civile na avy amin'ny acteur public mba handray anjara sy hijery hoe fomba ahoana ny ahafahana mampandray anjara ny olona manana fahasembanana amin'izany lafiny fampandrosoana izany. Vokatra ny vaingana sy tsapain-tana tamin'ity tetikasa vile handicap ity ny fanovana ny fomba fijery ny tanànan'ny Toliara sy Toamasina. Nisy tamin'ireo sembana no nandray anjara tamin'ny fioanam-beam-paritra sehatry ny fiainam-pirenena io tao ny afaka hanamedy tena. Raha natambatra dia miisa zato eo ny olona manana fahasembanana amin'ireo tanàna roa ireo no afaka teo ambany vahoan'ny fiankinan-doha amin'ny hafa. Ankoatr'izay, tafiditra ao anatin'ny tetikasa vile handicap ny tantsoroka amin'ny fanohanana ara-tsosialy, ny fanamorana ny fampidirana ny sembana izay feno taona sy manisy asa eo amin'ny sehatry ny asa. Namoraina ny fivezivezen'ny sembana ka napetraka ny amin'ny bureau am-panjakana amin'ireo tanàna roa ireo ny atao hoe rampe d'accès. Na tambao-mbiazana arak'izany ny andrana, ny hena ny isan'ny sembana miaina ao anatin'ny fanidin-toliana amin'ny endriny samihafa. Fiverenantsika ny lafin'ny politika eo anatrihan'ny firoson'ny firenena amin'ny famanan'ny krizy ankehitriny dia milaza ny heviny ny mpanao politika Rasambozafy Cyril eo amin'ny micro ny Liliana Randrimalolona. Ankapobeny efa misy ny tanatohatra vita conférence nationale afaka nametraka ny CST sy ny CT amin'izao fotoana raha ny conférence nationale firenena dia tokony hiditra amin'ny gouvernement de consensus. Io angamba zany no amafiso kely satria gouvernement de consensus io satria conférence souveraine io tokony ho ampiarina arabakiteny satria fa maro ny vondrona nametrapetraka hoe olona manao ahoana tahataky ny ahoana no atao zany hoe io gouvernement de consensus izay mety ahavoavaha crise satria raha jerena ny profil napetraky ny conférence nationale dia olona tsy ray firehana amin'ny mpitondra amin'izao dikan'izay zany mba akaikaiky ny mpanomboka na akaikaiky izay tsy ao anaty ny fitondrana mba mety afaka manao médiation à gauche à droite mba ahafahana ahitana les consensualité sy ny consensus raha izy ny faharoa fahitanay ny raha firenena amin'izao zany na amin'ny fitongava ny filotena ny JIC dia mety ny fitsangana ny gouvernement de consensus io koa ho vahaolana satria gouvernement de consensus io mety anana fifandraisana na anana fifanantonana amin'ilay kely hafa zay tokony hiditra mba gouvernement de consensus marina azy. Ohatra zany satria makamba ny Escopole amitaka ny Escopole misy afatra précision Escopole. Ny Escopole zao raha nanolotra endrikendrika amin'izany hoe gouvernement de consensus zany dia nanome anaran'olona 10